Efitrano fianarana vaovao fanamina maimaim-poana ankoatr'ireo mpampianatra efa manana traikefa amin'ny tontolon'ny fampianarana ireo ny zava-baovao omeny collège privé Le Lopio etsy Ambohitsiran-Dranombevava ho an'ireo ray aman-dren'ny mpianatra manira mpianatra ny zanany eo anivon'izay sekoly izay. Sekoly manana ny maha-izy azy ny collège privé Le Lopio etsy Ambohitsiran-Dranombevava satria dia zato isan-jato ny tahapahafampanadinana farany teo. Raha nambarandramatoa Farasoa Alice Lala talen'ny sekoly dia mampiavaka ity sekoly ity ny fampianarana manokana momba ny fiteny frantsay sy anglisy ary ny fananan'izy ireo toerana malalaka sy fotodrafitrasa vaovao. Ny collège privé Le Lopio zany dia efa hiditra amin'ny 10 taona amin'ity. Efa nisy foana hatramin'izay fa tamin'ity taona ity zany dia toerana vaovao mihitsy no misy anay eto Andranombevava io, toerana malalaka ary tena mahazava-dehibe an'ity taona ity zany dia tsangam-bato nataonay tsangam-bato zany ny fisokafan'ilay secondaire, izany hoe manomboka ny 6e ka hatramin'ny 3e. Fa ny kilasy misy ato aminay dia manomboka crèche dia ao ny préscolaire dia ny primaire. Na ny vokam-panadinana ny resahana dia nahomby tokoa satria ny CPE dia 100% ary ireo ankizy ireo rehetrarehetra ireo dia afaka 6e daholo ihany koa. Ny mampiavaka ny collège Le Lopio izay zany dia ampianatra ny ankizy hiteny frantsay sy hiteny anglisy fanampy ny programme officiel. Programme zany arahana ihany fa fanampiny zany dia misy teny frantsay misy teny anglisy ampianarina. Dia ny mampiavaka anay koa ngambany dia izahay dia mizara ny fanamian'ny mpianatra maimaim-poana. Ny mpampianatra zany dia efa manana traikefa daholo satria ny mpampianatra dia efa mandeha manao formation isan-taona ary efa tranainy daholo izy ireo. Izany hoe secondaire zany no ohatran'ny hoe vaovao tamin'ity kanefany izay dia anisivana mihitsy hoe olona efa manana traikefa no miara-miasa aminay. Ny parascolaire zany izay dia manao musique, manao danse, manao informatique ary koa manao natation. Fantatra fanotsokafana amin'ity taom-pianarana vaovao ity ny kilasy faharoa amin'ny collège privé Le Lopio etsy Ambohitsiran-Dranombevava izay ahitana ny kilasy faha-enina ka hatramin'ny faha-5 misokatra ary mitohy isan'andro ny fitsoratana anarana eny an-toerana ary voafetra ihany ny isan'ny mpianatra raisina mba hanomezana kalitaom-pampianarana tsara ho an'ireo mpianatra ho hiatrany ity tompony andraikitra ity.